Zoma fa 4 ny volana May taona 4 ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Mbola tsy manary toky amin'ny fitarainana samihafa hitany amin'izao fiatrenan'ny fifidianana sombavambahoaka izao ny vovonana firaisan-kina ka nampafantatra sy nametraka fitarainana teny amin'ny seny. Tsy misy fivana fa amin'izanao 2 volana indimy ny faharetan'ny taom-pianarana 4 araka ny tety andro izay nampafantariny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tsy mitsaha mitombo kosa ireo vehivavy voan'ny mamiadana amin'ny nono sy ny vozon'ny tranon-jaza maniran-tany. Mahatratra 3 sy 4 alina isan-taona izany ao Madagasikara raha mitatitra farany avy amin'ny OMS. Any ivelany miezaka amin'ny fiainy manodidina ny Taiwan ny Chine mba ahafahany tsapany heriny amin'ny fakana fahefana ao amin'ny Tidiny Mosity. Andry Robela sy Rivolay no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'nylalahy manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Ny pejin'ny raharaham-pirenena no isantarantsika ny fiarahana amin'izao maraina izao tonga teny amin'ny CNI nampafantatra sy nametraka ny fitarainana amin'ireo endrika tsy fanarahan-dalàna amin'izao vanim-potoana ny fampielezan-kevitra izao ny vovonana firaisan-kina. Miandry ny fanadihadiana ao ataon'ity Vaomera maleo tena mikarakara ny fifidianana ity ny vovonana. Tsy maintsy isy ny fandraisana raikitra manoloana izao fanapahan-kevitra ho raisin'ny CNI, tsy azo ekena mantsy ny fampanjakana sy ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny fitondrana sy ireo mpiaradia aminy amin'izao fifidianana sombavambahoaka izao. Hita ao mbola tsy manary toky fa manantena ny CNI fa andray andraikitra amin'ny tranga fandikan-dalàna misy ankehitriny rahantsika ny fanazavana entin'ny mpisolo vava avy amin'ny vovonana firaisan-kina ny maître Rakoto Mahefa Mitsoro. Zay mieritreritra fa hovalian'ny CNI ao anatin'ny fotoana fosy anao ny asa izy. Aloha le CNI aloha anao an'le asa satria io zany voafaritry ny lalàna tsara mihitsy io araka ny lazainy teo anatin'le article 238 ny LORGER, loi organique relative au régime général des élections, dia izy no manao zay fanadihadiana rehefa misy zay everina fa tsy fanaran-dalàna amin'ny tranga izay. Ny valan'izay zany eto aloha zany de tsoroky mihitsy ny hoe rehefa mivoaka zay aorian'izay fanadihadiana zay ataon'ny CNI sy ny ataontsika hoe verbalisation zay zany de tsy maintsy isy PV ao ataon'ny CNI par rapport amin'izay ary tokony ho tonga aty amin'ny firaisan-kina vovonana firaisan-kina zany zay valan'izay fanadihadiana atao satria ny firaisan-kina no nanao an'ilay saisine-ny CNI satria araka ny voalazan'ny lalàna araka ny teneniko anareo teo de andraikitra ny CNI mihitsy an'izay verbalisation na tsy fanarahan-dalàna zay mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana ny fifidianana solom-bavambahoaka izao anatin'ny propagande électorale tsika zao no misy ireo fitetezam-paritra zay ataon'ny exécutif dia ao aorianan'izay zany fantatra zavatra tokony atao ao aorianan'izay zany hoe manao ahoana no mety ho valan'izay fanadihadiana ataon'ny CNI izay fa efa fantatra ny zavatra tokony hitranga zany ao aorianan'izay fantatra ny zavatra tokony atao fa tsy omeko anareo amin'ny Cyprien zay fa efa nametraka ny mpitantana zany ny vovonana firaisan-kina hoe tsy hijanona amin'izao ny firaisan-kina manoloana ny tsy fanarahan-dalàna zay mitranga io Andrasana araka izany ny ankon'izay fitarainana nentin'ny vovonana firaisan-kina teny anivon'ny CNI izay fa mbola manao ny atsisika ihany koa ny eo anivon'ny ONG Ivrary satria ambaran'izy ireo fa olana lehibe eto amin'ny firenena ny tsy fisian'ny lalàna momba ny fisitrahanam-baovao an'ny daholo be Antony Ray mitarika any amin'ny firongatry ny kolokolo sy ny fanarotana samihafa ary indrindra ny tsy fahafahan'ny vahoaka misitrika zo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena ny fahabangan'io lalàna io araka ny fanambara teo dia manao ny atsisika amin'ny ampandaniana izany eny anivon'ny antenimieram-pirenena ny ONG Ivrary. Misy ny antso ataon'ity fikambanana tsy miankana ity amin'ireo kandida sombavambahoaka manana fahavononana amin'izany ankehitriny. Maromaro sy aivon'ireo fikambanana tsy miankana sy fiarahamonim-pirenena efa niady ny ampandalovana ity tolo-dalàna ity teny Tsimbazaza arahana ny fanazavana entin'ny talim-panatanteraka eo anivon'ny ONG Ivrary Arnel Rakotobe. Amin'ny ankapobeny zany le lalàna dia maneho marina hoe inavy ireo information caractère public izay tokony mangarahara dia eo hoe inona ny information confidentielle satria mantsy amin'izao tsy mazava hoe inavy ireo vaovao tokony mamparitaka amin'ny vahoaka dia inavy ireo vaovao tokony arovana be ho anivon'ny fitondran-jara-panjakana dia amin'ny ankapobeny zany izay no voalazan'io lalàna io mba ahafahany araka ny lazaiko teo aloha mpanao gazety miditra eny anivon'andro fanjakana ireny amin'ny tsisy sakatsakana intsony fa hitovy zany ny zoan'izy ireo amin'ny fisitrahana ireo vaovao ary ahafahany olo-pirenena ihany koa mahafantatra sy mitaka mangarahara. Mbola maro ny tokony ho hatsaraina amin'ny fitondran-jara-panjakana
ara-panjakana eto Madagasikara indrindrandrindra ny mangarahara zany dia ao anatin'izay indrindra ny tena antony takiana izao fampandaniana io lalàna io izao. Ankoatran'izay dia maro ny sofanararotra izay very fotsiny ohatra hoe ny fidiran'i Madagasikara ho amin'ny PGO na partenariat de gouvernement ouvert izay ahafahan'izy ireo mahazo famatsim-bola anatsaraina izay fangararana sy fandraisan'ny vahoaka anjara amin'ny fitondran-draram-panjakana izay. Dia nefa io tsy fisiny io lalàna io lasa sakana mampatonga an'ireo partenaires techniques et financiers zany tsy manampy amin'ny Madagasikara. Mbola ao anatin'izay raharaham-pirenena izay hatrany saingy misy ifandraisana amin'ny any ivelany dia efa eto antoerana indray zany ny iraka avy amin'ny mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny SADC ary araka ny fandaharam-potoana samihafa moa dia isy hatrany ny fionany amin'ireo ankilafikery politika eto Madagasikara hatratra amin'ny 7 jona izao ny dian'ireto vahiny reto eto Madagasikara ijery mialoha mandritra ary aoriana ny zava-misy momba ny fifidianana somavim-bahoaka amin'ny 9 Mey izy ireo. Misy amin'ireo piatsehatra no efa nilaza sady fa tsy ilaina loatra intsony ny fidiran'ny SADC ao anatin'izao raharaha izao. Nilaza ohatra ny teo anivon'ny antenimiran'ny ray aman-dreny foko malagasy ny herinandro lasa teo zany hoe fotoana mielonina tongavan'ireto iraka vahiny reto fa iraka matotra ny firenena ao anatin'ny fanjanahana izy ireo ka tsy anao fa tsy ny anome fankatoavana ofisialy fa namma ny fifidianana. Ny filohan'ny ARFM Noël Rakotondrasoa. Ny fahatongavan'ny SADC eto Madagasikara nge mbola hanamafy an'io e. Inona moa nataon'ny SADC eto? Nataon'ny SADC eto Madagasikara ny hahatongavany io dia izao anao reconnaissance officielle ny valim-pifidianana anome assurance an'izao tontolo izao hoe milamina ny tao a Madagasikara ara-dalàna fifidianana tao milamina tsy misy atahorana. Zay ny mission SADC, mission afro-française atao amatitra Madagasikara tsy afaka ao anatin'ny fanjanahantany. Zay midika ny fahatongavan'ny SADC. Ka aminay zany tsy misy tokony ilana ny SADC malagasy amin'ny manao an'ity ty fa raha ny hevitry ny SADC no arahantsika dia fa potika hatramin'ny ala ny firenena ny SADC tsy misy nominana atao ty. Itsika zany amin'izao tokony eritreritra hoe aleo miova allure, aleo tsika manaraka ny allure asiatique amin'izay fa tsy hanaraka ny allure afrikanina. Ny afrikanina tokoa tsy natao hitondra firenena fa natao hife firenena. Business ny afrikanina rehefa mitondra firenena fa tsy fampivoarana firenena. Vaovao manodidina ny fampelezan-kevitra indray no anisantsika ny fiarahana miariary ny fanapara-pahefana ataon'ny mpitondra sy ireo kandida avy amin'ny antokony fitondrana hoy Eliara Bevahiny kandida mitondra ny larana fahaefatra ao amin'ny distrikan'ny Toliara faharoa. Iaran'izany ny ankamaroan'ny mpanao ity kandida ity raha ny fijoroana vavolombelona nataony. Tsy vitan'ireo sefokotany sy ny mpiasa-panjakana ihany no misedra orona amin'izao vanim-potoana ny fampelezan-kevitra izao fa tena miaina ao anatin'ny Ramatahora izay mpanohana kandida hafa ankoatra ny kandida mpiaradia amin'ny fitondrana hoy Andriamatora Bevahiny Elia ijoratra amin'ny farany iaro ny vahoaka nefa ny tenany araka ny fanazavahany mandritra ny fampelezan-kevitra ataony toy izao ny famotinana ireo karazana antsojay mahazo azy. Ny tena manokana zao dia misy ireo ekipa izay miaraky amiko zany lara fahaefatra tambatambazana ty ambadika zany mba hiala amin'izay fanohanana izay fa hoe omena 25 millions miaraka amin'ny moto sy fanomezana samy hafa. Rehefa tsy manaiky zany ireo ekipa ireo lasa hiarana antsojay hafa indray hoe rehefa avy eo any kandida anareo andefa nareo no ety dia nareo no sahira. Zavatra sahala amin'izany zany no miseho aty amin'ny distrikan'ny Toliara faharoa ankoatra ny sakatsakana atao amin'ireo ilay olona pombanay mba von'ny fanampy aminay na amin'ny lafiny fitaovana na amin'ny lafiny manana nefa na dia anaovana izay fampitahoran'izay zany miaina an'izany zany ny tenako amin'ireo ilay pombanay mba von'ny fanohana sy fanometanana aminay atao amin'ny distrikan'ny Toliara faharoa fa ozy hoe ny zavatra sahala amin'izany mba mila jerena fa tiany tsy vitan'ny resaka fampitahorana tsy vitan'ny resaka fanaovana antsojay fa ny fiainam-pirenena mitohy. Ny faraparany teo ny manahirana dia ny hoe rehefa jerena zany dia hitanao hoe tsy ataoko hoe tsy mafy ny andraikitra nankinina aminy zany Andriamatora Andry Rajoelina satria amin'ny mafiloha-pirenena azy dia kena aloha zany hoe izy no sahala hoe misolo tena Madagasikara na hoe symbole ny firenena zany amin'ny mafiloha azy. Dia tsy ankilany nefa dia hitantsika hoe fa tsy manara-dalàna ilay Irma ilay hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina satria lasa tsy filoha-pirenena zany izy fa lasa filohana antoko.
Izay ny any amin'ny distrika ny Toliara faharoa fa zava-dehibe ny fidirana amin'ny sehatry ny ara-dalàna manora ny fandraisana andraikitra eo amin'ny lafiny sosialy toy ny fiarovana ny vahoaka. Antondray nanosika ny pastera Rasolofitiana Miartso, kandida larana voalohany eo amin'ny distrika ny Ambohidratrimo, ny rosako fidina solombavam-bahoaka zany. Malala tsara ny asan'ny solombavam-bahoaka ity kandida ity ary nanome toky amin'ny fampielezan-kevitra taony fa hitondra ny etaetan'ny vahoaka any amin'ny mpanatanteraka. Fifandraisan-dahatra no nataon'ny kandida Rasolofitiana Miartso amin'ireo vahoaka teny fotony ao anatin'izao fampielezan-kevitra izao, fa tsy fizarana zavatra izay ambarany fa endrika fividianana ny safidim-bahoaka. Pastera Rasolofitiana Miartso, kandida larana voalohany ao amin'ny distrika n'Ambohidratrimo. Engagement social aloha le izy tsy nisy idirany resaka solombavam-bahoaka, fa rehefa tena mivoatra mifandehan'ny tantara dia mila sehatra legal ara-dalàna ahafahana mandray andraikitra mivelatra kokoa sy voaharo. Io ngamba tena tiako tsindrina le hoe mivelatra sy voaharo, satria ay ve manam-pahavalo kay ny olona tia tanindrazana rehefa tena manampimarina ny tantsaha, rehefa mampandroso azy amin'ny fambolena, amin'ny fiompiana, rehefa miaro azy amin'ny asan-dahalo manam-pahavalo ianao. Noho izany tena ilaina ny mirotsaka ao kandida solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika n'Ambohidratrimo mba ahafahanao miroso ao anatiny hoe misy sehatra araky ny lalàna, voafaritra ny lalàna, ahafahanao manatanteraka sy iarovana anao. Tsy mpanao lalàna sy mpamolavola lalàna sy mpandany lalàna fotsiny ianao ary tsy mba zaza, fa indrindra izay tena ahafantaran'ny olona fa solombavam-bahoaka ianao, ilay ianao miosina aminy, ilay ianao mifanerasera aminy, ilay ianao manana capacité d'écoute, afaka amadika an'izay filana fototra miainga avy any amin'izay ho lasa tetikasa hanovana ny fiainany ho tsaratsara kokoa. Ivadika vaovao hafa indray sika, tsy misy fiovana famonjanao 2 volana indimy ny faretan'ny taom-pianarana vaovao 422 522 araka ny tety andro izay navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tety andro izay tapaka nandritra ny fivirina ny rahan'ny ministera io sy ireo tale nasionaly misana ny sekoly tsy miankina ary ny fanapahana teo anivon'ny gouvernemanta. Voafaritra toy izao moa izany anomboka ny 6 septambra hatramin'ny 15 oktobra 422 ny 2 volana voalohany. Isy ny fialan-tsasatry ny Toussaint eo anelanelany ny 20 oktobra hatramin'ny 3 novambra. Iverina an-tsekoly indray ny mpianatra ny 4 oktobra hatramin'ny 20 desambra no ny 2 volana faharoa. Itoy amin'ny fialan-tsasatry ny Noely zany ny 20 desambra hatramin'ny 5 janoary 2022. Anomboka ny 9 janoary hatramin'ny 20 febroary ny 2 volana fahatelo. Tafiditra ao anatin'izay ny andron'ny sekoly izay omarina ny 20 febroary 2022. Isindray avy eo ny fiatoana kely ny 12 febroary hatramin'ny 2 mars. Hiditra amin'ny 2 volana fahaefatra manomboka ny 3 mars hatramin'ny 12 avrily ary isindray ny fiatoana kely ny 12 hatramin'ny 17 avrily 2022. Anomboka amin'ny 20 mars hatramin'ny 20 jona kosa ny 2 volana fahadimy farany ary itoy amin'ny fialan-tsasatra lehibe manomboka amin'ny 12 jona 2022 zany aveo. Efa fantatra koa ankehitriny ny tety andro ho an'ireo fanadina-panjakana rehetra iandreketan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ho tanterahana ny talata 17 jona 2022 ny fanadinana CPE sy ny fifaninanana idirana any amin'ny kilasy fahenina. Anomboka ny alatsinainy 9 janoary amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 20 febroary amin'ny 4 andro ny fisoratana anarana amin'izany. Ho tanterahana ny alatsinainy 30 jona hatramin'ny alakamisy 3 jolay 2022 kosa ny fanadinana BEPC. Isokatra ny alatsinainy 13 janoary amin'ny 9 maraina ny fisoratana anarana amin'izany ka hikatona ny zoma 7 mars 2022 amin'ny 4 andro. Ho an'ny fanadinana CAEP dia ny talata 20 sy ny alarobia 17 aogositra no anatanterahana izany. Anomboka ny alatsinainy 12 Mey amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 12 jolay amin'ny 4 andro ny fisoratana anarana amin'izany. Ho tanterahana ny talata 20 sy ny alarobia 7 oktobra kosa ny fanadinana CAPEP ka isokatra ny alatsinainy 12 Mey amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 12 jolay amin'ny 4 andro ny fisoratana anarana amin'izay.
Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana indray tsy nitsahany voatra ny toeram-pitsaboana loterana Ambobao atao anatin'izay 70 taona ny joromo izay raha niainga tamin'ny toham-pitsaboana fototra ny taona 2,700 hatramin'ny 7,700 dia efa lasa hopitaly misy ny fitsaboana rehetra sy ny fandidiana ankehitriny. Nomarina Amaly moa ny ivon'ny 50 taona ny ity hopitaly ity ka nisy ny varavarana misokatra natao, nisy koa ny fitiliana ny aretina samihafa milaza ny hetsika entina ankalazana izay 50 taona izay, indrindra ny tsangam-bato amin'izany. Ny talen'ny hopitaly loterana Ambohibao dokotera Ranarivony Prospera nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety teny Ambohibao. Natao androany sy rapitso dia fizahana ara-pahasalamana amin'ny fijerena tension, tosidra sy ny diabeta na tany siramamy amin'ny ran'ny olona, dia misy fampiratiana fampahafantarana ny hopitaly eto Ambohibao ny alakamisy zoma toy sabotsy any amin'ny 67 hektara. Aorian'izay amin'ny 67 hektara sabotsy ihany tolakandro dia misy atsapana lehibe dia fararana amin'ny fanompoam-pivavahana ny alahady 20 Mey amin'ny folo sasany dia sakafon-jaobily ao amin'ny espasy akanso afinenako ny alahady amin'ny 2 ora tolakandro. Amin'izao 50 taona zao dia manana ny tsangam-bato zany izay tiana ho ajorony fahatsiarovana zany ny hopitaly dia ny fividianana radio numerika sy ny fananganana chapelle eto amin'ny faritry ny hopitaly. Dia manomboka eto moa zany dia ny tena mbato hoe complexe hospitalier raha sitrapon'Andriamanitra ny fikasana. Ampitomboina servisy misy ny efa eo atsaraina amin'ny alalan'ny fitaovana maro samihafa arak'izay atratra. Izany hoe misy ihany koatr'izay ny fikasana ny hitatra ny hopitaly annexe zany. Efa misy annexe ihany ny TPLA any 67 tsorono mandeha dia nosy be fanjany amin'ny Arinarivo na dia anangana any amin'ny toeran-kafa koa arak'izay tratra. Ao anatin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany manodidina ny 3,4 isan-taona ny vehivavy tratrany homamiady ny nono sy ny vozon'ny tranonjaza eto Madagasikara raha nitatitra navoaka ny OMS farany. Raha maneran-tany tsy mitsaha-mitombo ny voan'izany aretina izany satria raha 7 alina sy 10 hetsy ny voan'izany ny taona 2012 tafakatra 9 alina sy 1 hetsy ny taona 2012 ary 5 alina sy 3 hetsy tamin'ireo dia namoniaina avokoa. Manoloana izay fiakaran'ny olona tratran'ny homamiadana izay indrindra dia nisy ny fikaonan-doha makasika ny fomba fitiliana vaovao sy ny fandraisana an-tanana ny marary ny homamiadana nototosaina teny amin'ny Arovy University Fiferana Antananarivo Avaradrano mandritra ny 2 andro izy io. Dokotera manam-pahaizana manokana momba ny homamiadana izay teratany malagasy sy teratany vahiny maro no mandray anjara amin'izany. Araontsika ny fanazavany ny tompon'andraikitra ny serasera sy ny varotra eo anivon'ny Madagascar Medical Technology mpikarakara ny hetsika Andriamatora Andrianarivony Tojo. Symposium andiany faharoa izay karakarain'ny Madagascar Medical Technology sy ny CMNS IPFNUX ity symposium atao androany ity. Anisan'ny antony ny fidianana n'ity nanovana n'ity symposium ity dia mba ampivondronana ireo mpisehatra ao anatin'ny fahasalamana eny na ny eto toerana na ny any ivelany zany mba ahafahana manatsara ny fandraisana tanana fitsaboana momba ny aretin'ny vehivavy ity indrindrandrindra moa ny homamiadan'ny nono sy ny homamiadan'ny vozon'ny tramonjaza. Raha araky ny antotanisa avy amin'ny OMS tamin'ny 2012 dia anisan'ny hoe vehivavy izay voan'ny homamiadan'ny vozon'ny tramonjaza dia tena be da be, mahatratra tany amin'ny 570,000 ny isan'ny voan'ny homamiadan'ny tramonjaza io ary mahatratra tany amin'ny 311,000 ny vehivavy efa maty ny homamiadan'ny vozon'ny tramonjaza io. Mamono vehivavy sy renim-pianakaviana maro io homamiadan'ny nono sy vozon'ny tramonjaza io eto Madagasikara ihany koa. Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Vahiny roa samihafa no raisin'ny Papa François tao amin'ny lapa apostolika ao Vatican omaly. Voalohany ny filoha bulgara Romain Radev, vahiny faharoa kosa ny filohan'ny Macedonia avaratra Gordana Sidzanovska Davkova. Mahasamina 5 minitra
avy ny fionana tamin'ireo filoha roa ireo izay niarahan'ny Papa François zany ankoatra ny fampizarana ny mari-pahatsirovana kosa isan'ny nampitainy ny Papa tamin'ireo vahin'ireo ny afatra ho an'ny fandriampahalemana. Samy tafa tamin'ny sekretera-panjakana io nivon'ny fikatrana masina ny kardinal Pietro Parolin ireto filoha roa reto atao rinany nandraisan'ny Papa François azy ireo. Miezaka ny mifeno manodidina ny Taiwan i Chine mba ahafahana mitsapa ny heriny amin'ny fakana fahefana ao amin'ny nosy io. Rehefa nanomboka tao anatin'ny 2 andro ny fanazarantena ka tanjona lehibe ny fifehezana ireo faritra tena sarobady efa niodiody manodidina ny Taiwan ny sambo miaramila sy fiaramanidina karazana endrika fampitandremana izao dingana atao izao mba tsy hatongavana any amin'ny fisian'ny ady efara amin'ny ramandrika. Tsy ivana trano fa efa nanomboka tamin'ny natongavan'ny komunista teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 1979 no nilazan'ny Chine fa iray amin'ireo faritany Taiwan na izany aiza mbola tsy tratratra amin'izao ny tanjony amin'ny anambarana ny Tinosy ity ho iray amin'ireo faritany ao aminy. Manohitra ny daroka bomba ataony any Gazany tafika Israeliana maro ireo naratra araka ny tatitra vonjomaika avy ao amin'ny hopitaly io amin'ny Zozoma zao vokatry ny fanafiana tao Dir al-Bala na eo koa aza ny filazana samihafa amin'ny famoahana didy mampisambotra ny praministra Israeliana Benjamin Netanyahu dia nanambara Etazonia fa andretsy ho ela n'ity praministra Israeliana ity ao Capitole ny Kongresy Amerikana. Makasitrika anao narakatra amin'ny faran'ny vaovao tao anatin'izay 20 minitra izay amin'ny 7 taonantsika manaraka mandrapitafary.